Angano arirarira, izao mitantara ianareo mihaino ny lamboresy. Rehefa reraka avy nitrongo tany ny reto lambo dia nivalapatra nakaina teo ambody hazo satria nafana ny andro. Raha amin'izao fotoana izao ny tonga ny mpihaza hoy ity lambo zokiny iray dia hitontona tampoka eto amintsika izy ireo, ho tsatoiny amin'ny lefiny sika, ho velesiny amin'ny kibay ary ho vonoina ho faty daholo isika rehetra. Inona moa ny tokony hanenjehany antsika? Hoy ity lambo vavy zokiny iray. Fandrika no apetra ny isamborana antsika. Miady lavaka lalina be izy ireo amin'ny lalana izay izorantsika mba hanosirana, izay rakofan'ny bozaka ka dia latsaka ao avokoa isika rehetra. Hono ary neny, hoy ity lambo tanora iray, izay tsy niteraka fa tsy lambo kely iray. Dia inona nanaovany antsika rehefa voasambotra? Raha mitady hanaikitra azy ireo isika dia ho vonoiny, fa raha matahotra kosa isika ka tsy mihetsika dia fatorany amin'ny tady ary entiny eny amin'ny fonenany, hoy ity lambo vavy. Dia inona nanaovany antsika rehefa tonga ny an-tranony isika? Raha mahia isika ka mbola tsy tsara hohanina dia omeny sakafo betsaka. Maraina sy hariva isika dia omeny apomby sy mangahazo ary asiany sira ny sakafo izay andrahoiny manokana ho antsika mba hanatafizana antsika. Anamboarany toerana manokana isika ahadorizantsika. Feno tsikitsiky ery ity lambo sy ny zanany raha nahare izany fikarakarana manokana izany. Tampoka teo dia nahare feon'olona nandeha izy ireo ary lasa nandositra avokoa ireto andihana lambo. Rehefa lasa nateran'izy ireo dia nitodika ity lambo sy ny zanany ary nahita mpihaza anankiroa. Tsaroan'izy ireo ny tenin'ilay lambo vavy ka nijanona tsy nandositra intsony izy ireo, kanefa ireto namany dia lasa nitsoaka avokoa. Gaga ireto mpihaza raha nahita ireto lambo tanora ireto izay tsy natahotra mihitsy ka dia tsy novelesin'izy ireo fa niany mafy kosa ireto mpihaza hoe: fa maninona ireto fianakaviany ireto tsy mandositra fa miandry antsika? Namaly ary ity lambo hoe: raha mahia izahay dia anisan'ny laza hoe tsy ho vonoinareo fa ho fatoranareo ary entinareo any an-tranonareo. Torany ireto mpihaza raha nahare izany. Ory namana hoy ilay mpihaza iray, toa lasa bado reto lambo reto sady mipetraka izy. Dia mihevitra ve ianareo fa rehefa tonga ny an-tranonay dia tsy afaka mandositra intsony? Mba hanatafezanareo anay dia omenareo apomby sy mangahazo izahay maraina sy hariva, hoy indray ity lambo. Vao maika torany indray ireto mpihaza. Fantatrareo ve, hoy ireto mpihaza, fa na dia tsy ho vonoina izao dia izao ary ianareo ary avelanay hanana taranaka dia misy antso vonona foana eo am-potitry ny andro ny trano izay hamonoanay anareo sy ny taranakareo indray andro any. Asianareo sira ny sakafo izay andrahoinareo anay, hoy ity lambo kely, ary anamboaranareo toerana manokana atoriana izahay. Aok'izay ny resaka, hoy ireto mpihaza, fa lamboresy reto ary natosiny moramora niakatra an-tanàna izy ireo. Gaga ny olona nahita ireto lambo nilahatra niaraka tamin'ireto mpihaza ary nanontany hoe: fa inona ity? Lamboresy ireo tombokilahy, hoy ireto mpihaza. Fa lamboresy ahoana? Lamboresy ny atendahany ireo tombokilahy. Torany eny tao an-tanàna raha naheno ny tantaran'ireto lambo ary nifanesika nijery ireto lamboresy izy ireo. Aleo tsy atao hoe lamboresy ny anaran'ireo, hoy ny tao an-tanàna, fa sady endriny mamy ery ireto izy. Aleo antsoina hoe kisoa. Izany hoy ny andohan'ny kisoa izay antsoina koa hoe lamboresy.
angano angano arirarira tsy izao mpandainga fa Ntaolo.